Halleluia, miaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'izao atalata anio izao dia mbola fahasoavana Andriamanitra matoy izao atsika sy ianao dia andao isika anararoatra manakaiky an'Andriamanitra hatrany hatrany. Ary voalohany indrindra faly indray ny tenako miaraka amintsika eto ary misaotra an'Andriamanitra ny tombosoa omeny ahy indray anio ahafahako miaraka amintsika eto ary misaotra ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa amin'izany tombosoa izany. Dia fampatsiahivana toizintsika foana ny lohateny amin'ity volana ity, ny lohateny hoe fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Dia tena hoe tombosoa lehibe ho antsika sy ianao mihitsy ity volana ity mba ahafahantsika mandamina ny fiainantsika, ahafahantsika mandinika hoe aiza isika amin'ny finoana manakaiky an'Andriamanitra ve isika sa manalavitra an'Andriamanitra. Fa anio ary isika hijery momba ny teny anankiray izay nomen'Andriamanitra hitantsika ao anatin'ny 11:28. Ozy ny tenin'Andriamanitra manao hoe makanisy aty amiko ianareo izay mavisa-trentana, izay miasa fatratra sy mavisa-trentana, fa izao manome ianareo fitsarana. Amen. Andao jerevantsika ny pozitiventsika daholo ny zavatra rehetra mety misy amin'ny fiainantsika, satria misy fotoana ny zavatra sarotra lalovantsika mety izany koa alalany mitondra antsika akaiky an'Andriamanitra, satria matetika amin'ny olombelona rehefa vao misy olana sarotra, rehefa vao misy zavatra sarotra izay vao mitodika amin'Andriamanitra. Fa rehefa faly izy amin'ny fiainana, rehefa mety daholo ny zavatra rehetra amin'ny fiainana tsy dia mahatsiaro an'Andriamanitra. Fa rehefa misy zavatra sarotra, misy zavatra lalovany, misy enta-mavesatra, izay vao mahatsiaro an'Andriamanitra. Ka marina tokoa ilay tenin'Andriamanitra milaza hoe misaorana an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, satria izay ny tsara, izay mampety antsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia aloha izay entana mavesatra mety misy amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ny zavatra sarotra, ny isika izay miasa fatratra, andao raha isika tombosoa izany no andehanantsika ao amin'Andriamanitra, anakaikaizantsika ao amin'Andriamanitra, satria reny zavatra reny ahafahantsika miresaka amin'Andriamanitra, mifandray amin'Andriamanitra. Matetika reo zavatra reo tena tsy zakantsika, rehefa tsy zakantsika tsy olombelona andeha jerevantsika fa Andriamanitra, satria ozy ny teny manao hoe izy no ame fitsarana atsika. Ary fantatritsika tsara io teny io, izay indrindra no apresiako atsika androany ao anatin'izany teny izany. Aza jerena hoe zavatra ratsy reny enta-mavesatra, hoe ianao miasa fatratra, aza jerena hoe zavatra ratsy, fa pozitiventsika le izy reny zavatra reny indray no anakaiky atsika amin'Andriamanitra. Tsy haiko hoe raha ny ampiasany ianao na ny amin'ny fianakaviana, na hoe misy zavatra mampiasa ny sainanao, mampavesatra ny fonao, mampavesatra anao, ny mahatonga anao mbaby zavatra indraindray mety hoe tsy zaka, na hoe tofika ny asa ianao, ny ao tsy vita, ny ao tonga tsy maintsy atao. Andriamanitra ihany afaka manome fitsarana antsika. Rehefa miresaka aminazy isika dia izy manome tari-dalana, zao indray atao anaka, zao indray atao anaka. Ary rehefa izy miteny dia tena assuré zavatra teneny, tsy hoe andrakandramana aloha mety, fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia izy manome toromaika tena tsara, satria tsarony izy ilay alpha, izy ilay omega, izy mahalala ny fiainantsika atsipriana, fantariny ihany koa izy nanoratra ny tantarantsika. Efa voasoratra ny mombantsika, fa na izany kosa omen'Andriamanitra choix isika, omen'Andriamanitra safidy. Izy manoratra zavatra tsara, ozy ny teny manao hoe Andriamanitra ao anatin'ny Jeremia 29:11, Andriamanitra manana planina tsara izay heverina ho antsika, izay tondra fiadanana fa tsy loza. Amen. Donc efa manomana zavatra tsara ho antsika sy ianao izy, fa rehefa mendalana
indraindray avelan'Andriamanitra misy zavatra mitranga, misy zavatra miseho, mety hoe varim-bariana isika tsy mifandray aminazy dia avelan'ny tompony izy ireny zavatra ireny mba hiverenantsika ao aminy. Amen. Tsara loatra n'Andriamanitra antsika io. Ny fomba fiatseretan'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fomba fiatseretantsika, dia mahita hevitra foana izy, mahita fomba foana izy mba hamerenantsika ao akaiky, mba hamerenantsika ao aminy. Dia raiso androany izany tombosoa izany, tsy hoe inona zavatra mety lalovanao, zavatra mety sarotra, entana mavesatra, zavatra mampavesatra ny fonao, ny sainao eto amin'ny tompo izany, fa izy no ame fitsarana anao. Amen. Dia androany isika tsy ho lava, izay ihany aloha no nomen'Andriamanitra no entiny ho antsika. Dia mino fa ao anatin'izany ianao mandray décision hoe misaotra anao dada fa navelanao hitranga io fa za kosa hitodika aminao noho izay zavatra izay. Amen. Tsara loatra izany hoe tsika zay anao hivavaka hisaotra anazy araka ny teny manao hoe isaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zay no sitrapony. Ary rehefa misaotra anazy isika dia izy no mame lalana hoe zao indray, izy no mame toromarika, mame tolo-saina, zao indray no atao, zao indray no atao. Rehefa ataontsika izany dia mahazo fitsarana isika sy ianao mba ho azontsika mivavaka. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena mbola te hisaotra anao zay, satria tsara loatra ianao taminay. Ny fomba fitantananao anay, ny fomba fitondranao anay tena tsy takatry ny saina, kanefa tsapanay ny fitiavanao ao anatin'izany. Tsapanay ny fitiavanao ao anatin'ny fitantananao anay isan'andro. Tsy misy andro anankiray mandalo ka tsy mahatsiaro anay ianao. Mahatsiaro anay tsirairay avy foana ianao noho ny fitiavanao izay tsy mety ritra, izay tsy mety lana. Noho ny famindraponao tsy mety ritra, tsy mety lana. Izany tena hoe ray ty zanaka, ka tena misaotra anao zay. Ary amin'izao fotoana izao dada hoentiko anatrehanao ny olona tsirairay avy izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Ianao mahalala ny zavatra manjo anazy, ianao mahalala tompo zavatra lalovana, fa amin'izao fotoana izao dada mangataka aminao tena hoe ianao no hiasa amin'ny fiainana. Rehefa mitodika any aminao izy eo aorianan'izao fampianarana kely izao, ianao no mihaino anazy, ianao no mametoromarika anazy araka ny teninao hoe makanesa ty amiko ianareo izay mavesatretana sy izay miasa fatratra, fa ianao no mame fitsarana. Mino aho dada fa me fitsarana an'izy ireo ianao mba ho voninahitra ny anaranao irery any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Misaotra antsika tsirairay avy nanaraka ny fandarana androany tahin'Andriamanitra ianao dia mahazo fitsarana ianao satria ianao nanao safidy hiaraka amin'Andriamanitra. Hientiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao, dia hitoetra mitrany Jehova andro lavy ianao. Amen. Tahin'Andriamanitra.